misy aspect anankiray izay tiako mba ho resahana eto izay tsy firesaka matetika fa hitondrako fanazavana eo amin'ny personnalité an Jesosy ary i Paoly. Ireo personnalité anankiroa reo na ireo personnage roa reo dia tonga amin'ilay teny frantsay manao hoe à la fois aimé et détesté. Aimé satria betsaka ny vahoaka nanaraka an Jesosy zany nefa tsy arakarak'izay koa fa izy rehetra mba tsy lazako izy rehetra ny ankamaroany dia mivadika hoe omboiomboy. Paoly apôstôly ihany koa izay azo lazaina hoe pilier ny orenan'ny asan'ny fiangonana ao amin'ny asan'ny apôstôly iray manontolo dia aimé tiany gentilisme mazava ho azy fa tena détesté tsy tiany fiangonana tany Jérusalema. Tsy tiany dans le sens hoe manelingelina azy satria atao hoe l'enfant terrible de l'église. L'enfant terrible de l'église. Maherihery fiteny. Paul zao milaza amin'ny Galatiana le manao hoe ry Galatiana adala, iza no namosavy anareo na iza no nampivadika atidoha anareo ka nivadianareo tamin'ny fampianarana marina. Zany hoe il ne marche pas ses mots, tsy politiquement correct, fa il dit très haut ce que les autres pensent tout bas. Ary zay le atao hoe enfant terrible. Jesosy ihany koa rehefa nanoloana ny fariseo dia namoaka teny mahery vaika tahaka ny hoe race de vipère, taranaky ny menarana sy ny sisa maro samihafa. Zay lazako hoe sady aimé no détesté izy. Dia raha vadiko amin'ny fitenenana hafa dia hoe amin'ny ty asan'Andriamanitra ty dia ahoana reny lazako koa zay il faut une petite dose de c'est de violence mais d'insolence. Voilà. Il faut une petite dose d'insolence pour se faire entendre. Matomby teny soratra masina ezao ny fiatsoanao fa azo atao malemy. Imaginez ianao zany miteny amin'ny olona dia monotone fenao dia mitovy foana fa tsy misy intonation miakatra sy midina. Ndraindray ilaina ny taper les mains sur la table ozy vazaha mba hanairana ny conscience ny olona. Mila an'le dose na insolence, tsy haiko mandika an'izany amin'ny teny malagasy, ifonana be dia be amintsika. Insolence hita taratra koa zany ohatra tamin'ny Martin Luther. Martin Luther rehefa nitarika ny réforme dia tsy manao teny à demi mesure fa maventy dia maventy. Rehefa nifanatrika tamin'ireo olona izay nanenjika azy tamin'izany fotoana izany nanao teny mafy. Ary za tena impimbetsaka ny teny hoe raha tsy allemand ny olona nampiasain'Andriamanitra nitarika ny réforme tsy tanteraka. Satria mila olona forte caractère indraindray, un peu tête brûlée mba ahafahana mifanandrina amin'ireo olona ireo. Ary mampatsiaro aho ilay teny any amin'ny bokin'i Daniel zay, ary ho amafisiko mihandrinao ho ataoko mafy toy ny diamondra hozy izy. Il faut quelqu'un qui a la tête dure parfois raha tianao ny fracasser ihany koa fotom-pisainana izay efa raiky tapisaka sy mipetraka ao amin'ny olona. Fa raha zavatra ka malemilemy foana dia hozy ny olona hoe mety foana io. Io tiako antongavana dia izao, tsy mitady appréciation amin'ny olona rehefa fantatrao ary mazava tsara ny atao hoe vérité. Ary io vérité io dia tsy maintsy à contre-courant. Amin'izay à contre-courant zay dia miomana fa tsy maintsy overy namana ianao satria tsy ananakavana. Ary zay foana ny sloganko hoe tsy ananakoavana ny tenin'ny fahamarinana. Ary tsy manao demi mesure koa amin'ny teny. Zany mety mahatonga ny olona sasatsasany izay
normal be mihitsy izy tsy mahazoazo ny zavatra zay lazaiko eto satria rehefa tonga amina situation anankiray ianao hoe tsy maintsy lazainao zavatra anankiray tonga am'le fitenina hoe il faut nommer un chat un chat de tsy hoe angamba mety saky io fa rehefa saky io de saka ary rehefa alika io de alika fa tsy hoe ohatraohatrany aka manjary sao de mifroisen'ny olona sao de zao ny manahoana ny appréciation n'olona c'est le cadet de mes soucis ary tsy ao anatin'ny fieritreretana foana hoe atao hoana ny azahoako olona manaraka sy ny hoe mpanaradia tsy any mihitsy fa ny zava-dehibe amiko de hoe rehefa vitako ny manambara zay tokony ambara dia zay ny atao hoe mission accomplie fa tsy mijery ny idomberina makaty hoe hanahoana ny akon'izay aty ary mila miomana am'izay zany na voan'ny Jérémie mpaminany nisy fotoana Jérémie nanina moa lazan'izany nanao grève de la faim mihitsy izy hoe za foana ao izy no mahita loza am'ty raharaha ty fa mandrana olo-kafa de zay natonga leny am' Jérémie toko fa 7 de fa 5 ve izay sany famadika am'izay de le hoe raha iverina anao de raisiko indray ozy izy jehova tamin'ny Jérémie satria tellement Jérémie zany se sentira hoe mafy ny mahazo azy satria ireo mpaminany rehetra mitovy samy mpaminany Jehova miaraka taminy de nitovy daholo ny zavatra lazainy satria izay no mety tamin'ny olona i Jérémie rery no mianakendry eo amin'ny fijeriny olona azy milaza zavatra hafa or iny le zavatra hafa iny no marina ka mazava ho azy tsy maintsy ho tratran'ny tambaben'ny olona ianao de tratrany be no vetsy kanefa c'est le prix à payer rehefa mitondra ny atao hoe teny fahamarinana donc safidy io soit ianao apprécié par la majorité dia dans le confort soit ianao droit dans tes bottes dia persécuté mazava be ny tatana ka dia zay koa no tsy miexcuse mihitsy koa ny am'izay fomba hitondrako ny afatra izay satria parfois je l'assume il faut une dose d'insolence pour se faire entendre zay ary fa dia samety ain'Andriamanitra indray raha soatsika indray ary